Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 amby 100 teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 amby 100 teboka 1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina. Iarahanao amin'ny mpaminany Jehova mama Damour sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Haleluya. Ia. Hitansika ve Samuel voalohany toko faha 12. Manomboka amin'ny anjininy voalohany, averiko ihany. Samuel voalohany toko faha 12. Manomboka amin'ny anjininy voalohany. Iarahansika mamaky ny soramandry eo ambony manao hoe ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ny nanosorana an Davida ho mpanjaka ny Israely. Arao tsara ary ny tantara. Ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary hoy Jehova tamin'i Samuel, mandra-pahoviana no alailovana any Saoly, nefa zaho efa nanda azy tsy ho mpanjaka ny Israely. Feno idiloilo ny tandrokao, ka mandehana fa irahako ho any amin'ny Jese Betlehemita ianao. Fa efa nahita mpanjaka ho ahy ao amin'ny zanany ao. Fa hoy Samuel, ataoko ahoana no fandeha? Fa raha reny Saoly izany mosy ho vonoiny va aho? Ary hoy Jehova, mitondra omby vavikely ianao, ka lazao hoe avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova aho. Ary entsoy Jese ho any amin'ny fanatitra, ary izao no ampahafantatra anao izay ataonao, ka dia hosoranao ho ahy izay holazaiko aminao. Ary Samuela nanao izay nolazain'i Jehova, dia tonga tao Betlehemy, ary nitsena azy amin'ny kovitra ny loha olona teo an-tanàna ka nanao hoe, fihavanana va no iavianao? Ary hoy izy, fihavanana. Avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova aho. Amasino ny tenanareo, ary andeha hiaraka amiko ho any amin'ny fanatitra, dia no amasino ny Jese sy ny zanany ka dia no amasino ny Jese sy ny zanany ka nasainy ho any amin'ny fanatitra. Ary no tonga ireo dia nijery any Eliaba izy ka nanao hoe, nivohositry Jehova tokoa ity eto anatrehany. Fa hoy Jehova tamin'i Samuel, aza mijery ny tarehiny na ny avony sangany. Fa efa nilavika izy, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehova. Fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Ary Jese nianso any Abinadab, ka nampandalo azy teo anatrehan'i Samuel. Fa hoy izy, tsy ity no fidin'i Jehova. Ary Jese dia nampandalo any Sama indray. Fa hoy izy, tsy ity no fidin'i Jehova. Ary Jese nampandalo fitolahy tamin'ny zanany teo anatrehan'i Samuel. Fa hoy Samuela tamin'i Jese, tsy nofidin'i Jehova ireto. Ary hoy Samuela tamin'i Jese, tapitra eto avokoa va ny zanak'aolay rehetra? Dia hoy izy, ny faralay no sisa, fa miandry ny ondry izy. Ary hoy Samuela tamin'i Jese, manira akazy, fa tsy hipetraka inana isika ambara-pahatongany eto. Dia naniraka izy ka nitondra azy. Iditra ary mena volo izy, sady baromaso ny tsara tarehy. Ary hoy Jehova, nitsangana osory izy, fa io no izy. Ary Samuela nandray nitandroka feno dililo ka nanositra azy teo amin'ny rahalainy. Ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tao amin'ny Davida hatramin'ny andron'iny,
dia nitsangana Samuela ka nankandrama fa ny fanahin Jehova efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tany amin'ny Jehova nampatahotra azy ary hoy ny mpanompon'ny Saoly taminy indro ankehitriny misy fanahy ratsy avy any amin'Andriamanitra mampatahotra anao aoka ny tomponay ankehitriny anjidy anay mpanomponao izay eto anatrehanao dia hitady olona mahay mitendry lokanga izahay ary rehefa misy fanahy ratsy avy any amin'Andriamanitra tonga aminao dia hitendry amin'ny tanana izy ka dia ho tsara ihany ianao ary hoy Saoly tamin'ny mpanompony mizaha ary olona izay mahay mitendry tsara ka ento etsy amiko dia namaly ny anankiray amin'ny zatoviny ka nanao hoe indro ny anankiray amin'ny zanaky Jese Betlehemita no hitako mahay mitendry sady lehilahy mahery sy mpanafika izy ary mahay mandahateny sy lehilahy tsara tarehy ary Jehova momba azy ary Saoly dia naniraka tany amin'ny Jese ka nanao hoe iraho ankatsy amiko Davida zanakao izay miandry ondry ary Jese naka mofo tokony ho zakany boriky iray sy divay iray siny hoditra sy zanakosy ka nampitondrainy any Davida zanany ho an'ny Saoly ireo ary Davida tonga tany amin'ny Saoly ka nitoetra teo anatrehany ary tsy nindrindra izy ka dia tonga mpitondra ny fiadiany ary Saoly naniraka tany amin'ny Jese nanao hoe masina ianao avelao Davida hitoetra eto anatrehako fa efa mahita fitsy amiko izy ary raha misy fanahy avy tany amin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly dia noraisiny Davida ny lokanga ka notendreny tanany ka dia velombelona sady nanaritra Saoly ary ny fanahy ratsy niala taminy. Amen. Tazomy ihany ny Baibolinao fa mbola hotorisako rehefa avy eo. Ahoana ny alalantsika ny Davida? Davida dia olona mpiandrondry kely. Ny rahalahy Davida rehetra satria valo mirahalahy izy dia miaramila ny Saoly avokoa. Fa i Davida ihany sady tsy nianatra, tsy nahita fianarana, mpiandrondry kely eny an-tsaha. Tsy manana ninona tokony afaka hampisandratra azy. Fa zao anefa hitan'Andriamanitra ny toepony fa tena tsy an'Andriamanitra izy. Hitan'Andriamanitra fa Davida na dia any am-piandrasan'ondry azy dia karakarainy tsara misy ny ondriny. Mideran'Andriamanitra izy, mitendry lokanga izy dia mideran'Andriamanitra ary matetika ny hira ao amin'ny salamo dia i Davida avokoa no namorona azy. Zany hoe ny fisandratana ao amin'Andriamanitra dia sy misafidy olona. Fa na manahoana ianao ka manana toepo tsara sady mendrika ao anatren'Andriamanitra dia mendrika anao ny fisandratana ary tsy miandry rahampiso ny fisandratanao fa androany ihany. Halleluja. Halleluja. Tsy miandry rahampiso fa androany ihany. Inona ary ny zavatra misy tamin'ny Davida? Tsy mba nialona ny rahalany izy hoe ny rahalahiko miaramila ny Saoly daholo. Mandray vola isam-bolana, manao fitafy manam-boninahitra. Zany efa itsy dia mpiandrondry ety an-tsaha. Tsy mba nialona izy. Fa zay lazainy ray aman-dreniny taminy dia nankatoaviny foana. Tana Davida mandeha miandrondry dia any izy miandrondry. Tsy miala amin'ny misy ny lokanga hiderany an'Andriamanitra. Andriamanitra no namany tany am-piandrasan'ondry. Marina fa tonga tao aminy bery, ny lopa, ny ambojia, ny liona, nandramatra ny zanak'ondry izay nandrasan'i Davida. Fa navelany Davida amin'izao fotsiny ve? Tsia, izay fahavalo rehetra tonga teo, na ambojio, na lio, na mierony io, tsy maintsy hiadivan'i Davida satria saro-piaro amin'ny ondry izy, fa io ondry io anirainy io, ka saro-piaro amin'ny fananandrainy izy. Amen. Nanana fiainana manokana, tsy azo ataony inona zany izy. Ny rainy ihany koa natoky azy. Iza moa mahalala hoe Davida olona 17 taona. Tsy ampy 20 taona akory, iandrondry any an-tsaha ondry be dia be ny andrasany. Matory any amin'ny alina. Araviraviraina amboadia izy any hita azy ihany. Fa ny zavatra misy
natoky azy indrainy ary nombany Davida Andriamanitra. Halleluja. Ny fomba ny mpiandrony dia tahaka an'izao. Lasa izy maraina dia tondra ny ondry eny amin'ny vilona eny dia avy eo entiny amin'ny rano, misotro rano. Dia izy sady mitendry lokanga dia ny ondry mihinana vilona. Dia rehefa amin'ny alina dia ampijiriny ao anaty zohy ilay ondry. Ny ondry anefa rehefa maheno ny feony amboadia mivoaka amin'ny alina, na lopa, na inona mety bibidia mivoaka amin'ny alina ka fahavalo ny ondry, dia tsisy matory ny ondry fa mitrakatraka ohatran'izao daholo ny lohany mijery an'i Davida. Davida izy irery no miandry an'ireo ondry ireo ary manome fitiavana be dia be ho azy. Feno tena feno fitiavana omeny Davida an'ireo ondry ireo. Ary rehefa maheno ny feon'ny fahavalo reto ondry reto dia mifody daholo dia mialoka eo akaikin'i Davida. Dia io indray Davida mitendry lokanga. Tendry lokanga mafy izy. Fa Davida dia tena tian'ny ondriny ary midiran'Andriamanitra ny alim-piainany any an-tsaha. Tsy nieritreritra izay fisandratana izy, tsy nieritreritra na inona, fa ny azy dia ny fiandrasan'ondry sy ny Andriamanitra ihany ary ny fanajany ny rainy izay niteraka azy. Andriamanitra nefa dia mahalala fa mpiady mahery avokoa ny rahalan'i Davida satria miaramila saoly. Fa i Davida tany an-tsaha mieritreritra Andriamanitra hoe ahoana ny anandratako an'ity olona tsy manam-pahaizana ity? Ahoana ny anandratako? Tsy misy zavatra hainy Davida ankoatra ny ady. Miady ihany ny hainy. Dia mivavaka mideran'Andriamanitra dia miandry ondry. Ahoana ny fomba anandratako an'io? Fa Andriamanitra rehefa anandratra anao amin'ity androany ity dia efa nodinian'Andriamanitra avokoa ny lalana rehetra izay tokony anandratan'Andriamanitra anao. Halleluja. Halleluja. Efa nodinian'Andriamanitra avokoa ny lalana rehetra izay tokony anandratany anao. Izany hoe tokony hajanona manomboka androany ny fanamelohan-tena. Tokony hajanona manomboka androany ny fahatsiarovanao hoe irery ianao ny fiainana. Tsy irery ianao fa manana mpiandrondry ianao ary manana ilay mpiandry tsara ianao. Izy miandry ianao any amin'ny lili ary sakafo tsara no omeny ianao ary tsy vitan'izay. Fa manana Andriamanitra mahery ianao izay afaka anandratra anao. Amen. Izy any mino fa ny tenin'Andriamanitra androany andrasany dia ho tonga amin'izany fisandratana izany. Ho tanteraka amin'ny olona rehetra izay tonga eto izany. Andriamanitra tsy mifidina olona nianatra anao na tsy nianatra, fa efa nodinian'Andriamanitra efa ela ny anandratan'Andriamanitra anao androany. Halleluja. Halleluja. Izy any mino an'izany. Maza ho toerana ary ianao. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe za ohatr'izao ve? Efa ela ihany izay fa tsy hitako mihitsy ny fisandratako. Ny toe-ponao sy nanandratra anao. Ny toe-ponao sy ny sandratanao hatramin'izay. Fa androany andao hanova toe-po. Amen. Fantany tsara mihitsy fa Davida mpiady. Ahoana moa anandratan'olona? Raha ohatra ve zany eritreretina hoe olona mpiandry omby. Vao maraina ny andro dia andeha ho izy hiandry omby izy any an-tsaha. Ianao ve mieritreritra an'izany olona mpiandry omby dia hisandratra. Fa hoy ianao hoe iny angamba ny hiandry omby hatramin'ny taranany. Raha mpiandry ondry izy dia hoy ianao hatramin'ny taranany faramanjimy angamba dia tany mpiandry ondry mihitsy ka. Tsia. Ny fihevitry ny olona tsy fihevitr'Andriamanitra. Fa n'Andriamanitra hafa mihitsy ny fihevitr'Andriamanitra. Amen. Hafa mihitsy ny fihevitr'Andriamanitra. Sy ny fihevitrao ny fihevitr'Andriamanitra. Mety tonga eto anao hivavaka dia hoy ianao jerijery fotsiny. Fa sy jerijery fotsiny tanjon'Andriamanitra anao. Fa hitondranao amin'ny fisandratana mahagaga izy. Halleluja. Halleluja. Mitady Andriamanitra mahagaga zany. Ahoana tanteraka an'izany? Andriamanitra dia efa Andriamanitra ny fahagagana mihitsy. Mahagaga avokoa ny asany rehetra. Ny ninona ataon'Andriamanitra dia zavatra mahagaga avokoa ny zavatra ataony. Raha mijery sika hoe inona moa ny fisandratana ho an'ny mpiandry omby, mpiandry ondry, olona tsy nianatra.
tsy mahay manoratra any an-tsaha foana na ny volony aza tsy voahety akory. Izy mena volo sady bary maso, zazalahy 17 taona, dia izy fisandratana ho azy ve? Fa jeren'Andriamanitra ny tempony fa saro-piaro amin'ondry izy. Dia hoy Andriamanitra manao hoe tsy misy zavatra hainy Davida ankoatra ny ady. Ahoana ny anandratako an'io? Miady izy dia mivavaka, zay ihany. Jereo moa izy Andriamanitra ny fitiavany ondry andrasany. Tapa-kevitra Andriamanitra. Nahita olona araka ny foko ho Jehovah Andriamanitra dia i Davida mpanomboko. Halleluja. Nahita inona izy? Nahita olona araka ny fony izy, dia izy no hitany Davida mpanompony. Zany hoe miezaka ianao ho tonga araka ny fon'Andriamanitra, iezao vaina ny temponao. Nahita olona araka ny foko dia Davida mpanomboko. Zany ny olona na izanaiza misy azy, na nianatra izy na sy nianatra, Andriamanitra dia afaka mieritreritra ny fanandratana azy. Ary ny fanandratana ny Davida sy fanandratana hoe androany fotsiny, fa fisandratana mandrak'izay misy nataon'Andriamanitra. Halleluja. Pesaka ny fahagagana nataon'Andriamanitra. Ohatra hoe Maria Virgine dia bevoka. Ianao ve afaka ino an'izany? Sara 70 taona niteraka. Olona avy nanjoka ohatr'izao izy mandeha, nitrakandray izy nikibo ny ngeza be. Bevoka izy 70 taona. Raha Jehovah no hiasa eo amin'ny fiainanao androany, iza no asakany. Fa ny andro androany dia andro ny fisandratana. Ao anatin'izany fisandratana izany tsy maintsy miady sika. Amen. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Samuel Mpaminany, mandeha any ianao any Betlehemita, any Betlehema an-Joda. Misy lehilahy antsoina hoe Jese ao. Mankanesa fotsiny ianao any, dia mitondra ianao mivavy kely. Raha misy manontany, dia lazao hoe anao fanatitra ho an'i Jehovah ianao. Gaga tokoa Jese nahita azy. Fihavanana va ny avianao? Ie, fihavanana anao fanatitra ho an'i Jehovah. Dia tonga tao an-trano izy. Dia nahita ny Eliampy izy, nahita ny olona avy vaventy. Dia nitondra tandroka izy feno jiloilo, andeha nositra mpanjaka. Naseho teo daholo ny zanaky Jese 7 rahalahy. Fa hoy Jehovah, tsy misy na dia iray aza amin'ireo ny fidiko. Fa anontany eo misy Jese, fa misy fahalalahany any am-piandrasan'ondry izy. Lazao an'i Jese fa tsy afaka hipetraka hisakafo sika androany raha sy tonga eto izany olona tiany Jehovah araka ny fon'Andriamanitra. Halleluja. Dia hoy Samuel tamin'i Jese, mbola manana zanakalahy ankoatra ny reto 7 rahalahy reto ve ianao? Dia hoy izy, ie, sady tsy mino mihitsy izy, manana zaka, fa izy any an-tsaha, mpiandondry izy, mena volo izy sady bary maso. Ny volony tena tsy voahety mihitsy satria miala maraina be dia mody amin'ny alina. Ny rahalahiny koa miaramila ny saoly daholo izaho rery sisa mikarakara azy eto. Inona ny tenen'ny fanahin'i Jehovah tamin'i Samuel? Tsy hipetraka inona ny sika androany raha sy tonga eto izany zanakao zany. Fa iza moa ny anarany? Davida no anarany. Zay misy ilay tadiaviko izy Samuel. Zay misy ilay avy amin'Andriamanitra, zay no araka ny fon'Andriamanitra. Amen. Zany hoe mbola azo antoka ny izandratany olona anankiray na manao ny toerana misy anao. Ianao io misy tiako tenenina amin'izany. Ianao io misy lazain'Andriamanitra amin'izany. Ianao io misy lazain'Andriamanitra amin'izany. Ho amin'ny fisandratana lehibe ianao ary ho tanteraka aminao tokoa ana izany amin'ny tsy androany sisa. Halleluja. Halleluja. Manomboka androany, esory aminao amin'izay ny fanamelohan-tena hoe za ve? Esory aminao amin'izay ny eritreritra rasy hoe za ve? Fa ianao mihitsy ilay olona. Ianao mihitsy ilay olona
izay araka ny fon'Andriamanitra ho asandatra Andriamanitra. Amen. Asio teka mahafinaritra ho an'Andriamanitra. Mazahoto heriny ianao. Tahaka an'izao ny toetran'ny olona ho asandatra Andriamanitra. Olona ilikiliky ny olona. Ahitany olona tenenina foana na zavatra tsy ataonao azy. Miresaka amin'olona eto ianao a. Dia tenen'olona ino ny dia ny fosany ihany na zavatra tsy nataonao. Any an-tranonao any ianao voaenzika, any amin'ny toeram-piasana ianao voaenzika, any amin'ny toeram-pivarotana tsy misy tsy miteny ianao zany. Ny olona mpiaraka aminao rehetra ianao foana no ahetriny. Ailikiliky, enjehina, aratsina, atao an'izao rehetrarehetra izao. Sarovo tsara fa ny mason'Andriamanitra mijery anao a. Ary manara-maso anao Andriamanitra. Sy izay rehetra tenen'ny olona akory no afaka ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Fa izay lazain'Andriamanitra hoe hisandatra ianao dia izay no tokony tanteraka eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Halleluja. Iza no hisandatra eto amin'ity toeran'ity? Tongava aminao araka an'izay iriny fonao. Tongava aminao araka an'izay iriny fonao. Amen. So lazaiko anao mandeha fera foana na amin'ny sirariny aza fa efa tonga aminao androany ny fisandratana. Andriamanitra efa nanjinika anao. Hita ny famendrika ho asandatra ianao. Hita ny famendrika ho asandatra ianao. Amen. Mazahoto heriny ianao. Zavatra rehetra zao dia miatra aminao daholo. Na zavatra tsy ataonao dia endrikendrehan'ny olona. Fa ny olona tena aminao tsinitsinina anao mihitsy. Ary miandry fotsiny ny olona mba hanimbany anao. Miandry zavatra kely aminao fotsiny izy mba hanimbany anao. Fa zao manaova tahaka anahy mody marenina. Rehefa misy manenjika dia mody marenina fotsiny. Fantatro avokoa ny mpanenjika anahy, mpanaratsy, fa izy ihany ny reraka. Fa ny tanjoko foana ihany. Amen. Lalana izoranao foana andehanana. Aza mijery avisy avarana amin'ny mpanaratsy. Aleo ny mpanilikilika anilikilika anao. Fa misy farany zavatra rehetra. Halleluja. Ao anatin'io aizina io sy mainsisy azava mamirapiratra be. Ao ny posany mazava. Io fahatsompanantenany io ivadika fifaliana lehibe io. Amen. Sy misy olo-marina ka nafoy na ny zanany mangataka hanina. Fa fotoana androany natokan'Andriamanitra misy hamangina anao ary hanandratana anao. Amen. Halleluja. Maro ny manana retim-po vokatry ny ataon'olona azy. Tsy mahita fiainana mihitsy ianao. Any an-trano ianao enjehany olona. Any am-pivarotana ianao na amin'ny fitadiavam-bola na aiza leanao. Ianao indray ny fosafisain'ny olona. Tsy misy olona tianao zany misy eto ambonin'ny tany. Ny olona dia miandry zavatra hitranga amin'ny fiainanao fotsiny hoe ndao andrasana indray iny fa vao miresaka amina lehilahy iny dia lazay isika mijangajanga. Raha manao an'izao iny dia ataonsika ohatr'izao. Miandry fotsiny ny olona. Fa Andriamanitra efa ela nanjinika ny temponao hoe hitan'Andriamanitra anao mandevitra foana amin'ny zavatra rehetra. Mijoro foana anao tena tsy miala mihitsy. Enina dia raraka ihany ranomaso tomany indraindray. Misy fotoana tena hotorana mihitsy. Fa zao nanjinika Andriamanitra. Ozy Andriamanitra hoe hitako ny temponao fa mandevitra foana. Mandevitra foana hatramin'izay. Tena tratrina ratram-po maratra ny fo. Mitaraina anao amin'ny olona dia ozy ny olona. Tsy fantatra zany ravavy a. Hitaraina anao ny olona hitarainao hoe mitondra resaka any ambadika any avadiny indray ny resaka. Lazaiko anao fa tsy misy olona tianao ambony tany. Na inona manao inona ianao na tsy manao. Ala ny olona foana ianao. Dia manontany tena hoe fa maninona ary za ty. Zanga manontena tsy haiko mihitsy a. Mety mpanota indrindra. Zao lazaiko anao. Na sy tiany olona azy ianao Andriamanitra nanjinika ny temponao.
nanjinika ny temponao foana Andriamanitra hoe hiala ianao sa hijoro. Hitan'ny tompo ianao nijoro foana dia hoy izy hoe amin'ny fotoana ohatr'izao mendrika kosa raha ho asandatra io olona io. Fisandratana mandrakizay no omenanao fa sy mandalo fotsiny akory. Ary ny ratram-po hositran'i Jesosy zany androany. Mandalo eto ny tompo androany dia anasitrina retim-ponao izy. Iza tena vonona hitady an'i Jesosy eto amin'ity toerana ity? Ianao mihitsy ny asitran'i Jesosy tompo amin'ity androany ity. Alleluia. Reny zao misy anankiroa miara-miazakazaka. Izy aminareo ny tena tian'ny tompo zany. Ay, hita eo zany. Ary avy ato izy tena tian'ny tompo zany. Ay. Ary eto aloha eto izy ny tena tian'ny tompo. Ary ny avy ato. Ary ny mpitendry. Ho avy eo ny tompo. Ary ny olona mipetraka rehetra zany sy tian'ny tompo ve? Samy tian'ny tompo daholo sika. Samy tian'ny tompo daholo. Ay. Hitako eo ary zany rehefa avy eo. Hitako eo zany rehefa avy eo izy ny tena tian'ny tompo zany. Tena marina ve zany fa tena tian'ny tompo ianao e? Mazaho toerana ary dia nohy tsara zay lazaiko. Iza naniraka ny Samuel ho any amin'ny Jese? Jehovah-Andriamanitra. Ary hoy Samuel rehefa nanda raha hitany Saoly anie zao izy mpanjaka dia tena vonony dia hoy Jehovah-Andriamanitra ndany ianao mandeha. Za no hiaro anao. Tonga teo daholo ny rahalahy ny fito manam-pahaizana tena miaramila ny Saoly. Avy vaventy. Fa hoy Andriamanitra tsy io izy fa efa nilavika io. Fa lay tena mijaly. Lay tena ilikilika iny. Lay tsy mahita le afa-sy any an-tsaha. Iny sy tiany olona iny. Lazainy olona an'izao foana. Iny ny araka ny foko iny. Nahita olona araka ny foko aho Jehovah dia Davida mpanomiko. Izy ny tena tiako, izy ny mahafinaritra. Dia namena sakafo amin'izay satria mpaminany ny tonga mamangy ao an-trano. Dia nomena sakafo. Dia hoy izy ireto daholo fa ny zanakao fito mirahalahy. Iaho izy fa mbola misy anankiray fahavalo. Any an-tsahany sady izy ozy sady barimaso ny mena volo. Davida mbola kely, tsy ampiroapolo taona akory. Antsoy mihitsy izy fa tsy afaka hipetraka inana isiky. Raha sy tonga eto zany olo zany. Tonga Davida. Avy any an-tsaha moa zany dia tonga dia jioaingana satria mpaminany no mitady. Jioaingana dia nambamboarina fotsiny volo. Dia tonga teo. Dia hoy Jehovah-Andriamanitra tamin'ny Samuel mpaminany. Io Davida ho sorom-panjakan'Israely izy. Halleluja. Halleluja. Ho soro izy ho mpanjakan'Israely. Hoy ao aminao sy ny manam-pahaizana na ny mahay manoratra na ny mpanan-karena no afaka sandratr'Andriamanitra. Satria afaka sy miditra ny lanitra ny mpanan-karena noho ny fiavonavonany fony, noho ny tsy fanaovany anjara fanapahana, noho ny fametrahany tena no ambony. Dia afaka sy miditra ny lanitra izy. Jesosy tompo ara nanao fanoharana. Ahoana ny fanoharan'i Jesosy tompo momba rameva. Moramora koa idiran-drameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny mpanan-karena ao amin'ny fanjakany lanitra. Zany hoe ny manan-karena tokony manana tempo hoe zany hoe voafatro ny tiarenako ty. Mety tiarenako ty sy idirako ny lanitra. Fa raha mahay mandray tsara n'izany ianao dia fahavalonao sakana sy idiranao ny lanitra ny arena raha tsy hainao ny mitantana azy ao amin'Andriamanitra. Sakana sy idirana ny lanitra ny fananana arena. Zany akory sy midika hoe sy tokony hanan-karena ianao kanefa kosa mahaiza mitantana. Tsy entinao anandevozana olona akory ny arenanao fa entinao izarana fitiavana. Amen. Entinao anasoavana olona. Fa ny olona sarovsara. Ahoana nataony Zakaiosy? Mpanan-karena izy, lehibe ny mpamoretra izy, tsy misy izay zavatra sy ananany. Fa tsara
avonjenany renako fa misy an'izany Jesosy zany hony ihany mahay manasitrana sady mpamonjy zany misy no ilaiko hamonjy ny fanahiko tsapany zany fa hatreto ambonin'ny tany ny arena sy ny fananana fa raha miala eto anao dia wise tsy misy fananana manaraka ny ampasana zany rehefa maty aza ny olona fatopatoran'olona impito ary tena fey maty mihitsy tsy misy zavatra afaka manaraka fa mijanona eto io alefaso amin'izany ny saina raha miala eto dia ahoana inona ny tanjony fa hafa ihany ny olona manana an'Andriamanitra manana tempo tena tia an'Andriamanitra na enjehana izy na atao inona izy dia maneritra tena trany dia mangina foana miatra aleo ny tomany toy izay hiala amin'ny fanompon'Andriamanitra ary mivavaka Jesosy eo ianao rery ny fanantenako farany amin'ny fiainako ary aza malahelo ihany koa rehefa ankalainy olona fa tsy afaka vitaninina aminao izy fa zao lazaiko amintsika na manahoana ny endrikao io tsy n'Andriamanitra ianao amen dia zao lazaiko anao tonga Davida avy any an-tsana nampandrona tsara dia nampanaovina akanjo dia nambamboarina fotsiny volo dia avy eo amin'izay rehefa namboarina ny volo dia niseho teo dia hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny Samuela Mpaminany io mihitsy Davida no anarany nahita olona araka ny foko hoy Jehovah dia i Davida mpanomboko hosory izy ho mpanjaka n'Israely nosorany tonga dia nahidina tamin'ny jiloilo fanosorany nahidina taminy vita iny dia lasa izy nandeha niandro ondry Mpaminany nandeha nody miaramila ny Saoly reto nandeha niasa Davida nankaizy niandro ondry tany an-tsaha taty ariana amin'izay dia ny zavatra nisy zavatra misy tao anatin'izay dia tahaka izao rehefa nandeha ny fotoana dia nisy adina trehany lasa mitendry mozika aloha izy ary ny fitendrena mozika ihany koa rehefa atao amin'ny fo tena hideranao an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra dia mitondra fisandratana ho anao ihany koa amen zany hoe ny zavatra rehetra misy aminao dia afaka hisandratanao ohatra zao taonsika hoe ilay vavy-mpitondra tena vadina Mpaminany efa maty ny vadina inona ny teneniny tamin'ny Elisa ry Elisa nanan'olatrosa Elisa Mpaminany ho alain'olona hono zanak'roa lahy andevoziny nefa za vadiny zanaka Mpaminany mpanomponao ihany dia hoy Elisa taminy inona moa no anananao dia hoy izy tsy manana fa sy jiloilo kely foana dia hoy Elisa katona trano dia maka vilany be dia be dia mikatona trano ianao dia zao ny atao ahijino anatin'ny vilany ny menaka kely izay nananao zao nefa nitranga rehefa nampidinina io tsy mety tapitra mihitsy tsy mety tapitra mihitsy feno vilany anankiray dia mbola feno dia feno dia feno inona zany nanana an'ilay vehivavy nampisandratra azy jiloilo fotsiny dia efa afaka ny sandratana ianao ve tsy miaiky ny fahaizan'Andriamanitra jiloilo kely fotsiny dia efa afaka natonga fisandratana taminy ary indray andro dia hoy Eli Mpaminany tamin'ny Aba mpanjaka raha mbola velona koa Jehovah Andriamanitra izay joroko manoloana eto anatrehanao aoka sy hoisy andro na ranorona 3 taona sy enim-bolana tsy nisy zany maina ny andro tsy misy ny rano dia hoy Aba tena vonoko misy Eli rehefa hitako dia hoy Andriamanitra tamin'ny Eli mandehany ianao miantsinana dia mahita rano reny rano Kerita ireny nosotronao ary ny goeka hodijiko amelanao any dia ny zavatra misy inona ny zavatra nitranga
teo izy natory tao anatina anjavidy miafina ino goaika avy any nisy vorona ngezabe nitondra mofo sy hena ianao ve afaka mino hoe tsy hoan'ilay vorona le mofo sy hena ho an'iny entiny iny hoe vorona zao ampahitanao mofo sy hena fantasika tsara ny goaika fampinan-kena fa Andriamanitra nandidy azy ndany ty terrory amin'ny Eli. Halleluja. Tsy misy olona maro nakafoina ny zanany mangataka hanina. Amen. Zany hoe izay kely ananao no anandratan'Andriamanitra anao androany. Tsy mila zavatra be dia be zany no entin'Andriamanitra anandratanao fa zavatra kely anananao. Rehefa tsy nisy sakafo soa ny olona, ino nisy mpitondran-tena anankiray sady efa antitra nanana zanaka tokana. Andeha kakitay anankiroa izy. Fa hoy Andriamanitra tamin'ny Eli, mandeha any ianao mandeha mentsinanana ihany, fa misy mpitondran-tena any amelinanao. Ino le mpitondran-tena nivoaka ny tanàna andeha kakitay anankiroa. Fa manana koba ray tanan'ila izy sisa dia dilolo kely foana. Rehefa hitany Eli izy dia noho ny Eli mpaminany dia hoy izy taminy, anamboary mofo aloha zaho hoaniko. Zay ianao vao manamboatra anao sy ny zanakao. Dia hoy izy, raha velona koa Jehovah Andriamanitra aho, koba kely eran'ny tanan'ila sisa ao an-tranoko. Ary dilolo kely foana. Dia andrahoanay mianaka zany zao. Ary rehefa lany zany dia ho faty zay. Indreo makakitay anankiroa ankehitriny anamboarako an'izany. Dia rehefa laninay mianaka zany dia ho faty zay dia miandry fahafatesana. Dia hoy Eli mpaminany, tsia anamboary any aloha za. Zay vao nareo mianaka fa zao ny lazain'i Jehovah. Ny koba tsy ho lany ary ny diloilo tsy ho ritra. Halleluja. Marina mety ao anatin'ny tsifisiny ianao, anatin'ny mandalo ady ianao, fa manana fahafoizana amin'ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Fa ny kely anananao no anandratan'Andriamanitra. Amen. Ary rehefa manao an'izany dia tovy amin'ny finoana fa aza atao fahatany. Gaga ilay vehivavy namboatra mofo kely izy, boribory kely ho an'ny Eli. Dia vita iny, dia avy teo izy nanao an'izy mianaka. Dia nanantena ho faty amin'izay. Jerena ilay diloilo tanaty tavoara tsy ritra. Jerena ilay koba tsy lany. Faly raha vehivavy avy teo. Ary tsy vita an'izay ihany fa iny ihany koa ny zanany fa maty. Dia hoy izy tamin'ny Eli, marina fa sarotra ny mampiantrano ny mpaminany. Amin'ny fotoana ianao miatrika mpaminany dia voatsara foana satria izy ny mason'i Jehovah mijery etsy ambony tany. Nahoana no nitsarainao fa maty ny zanako mpanomponao. Dia hoy Eli, entoty izy ivavahako. Dia rehefa nivavahany Eli dia nitsangana tamin'ny maty ny zanany. Zany hoe ny olona araka ny fon'Andriamanitra tsy misy zavatra tokony hampalahelo azy. Zany hoe tsy maintsy enjeny ianao, tsy maintsy aratsy ny olona hanaovana an'izao rehetrarehetra izao. Fa io fahavalonao io, na ato ny manenjika anao na any ivelany, ho gaga amin'ny fisandratanao io. Nanenena ny ratsy nataony taminao, fa izy indray lelaka ny vovoka amin'ny tongotra manomboka zao. Ary hita ny fisandratanao izy, manana lalana isotomana azy anatona anao, hieky ny fahotany eo anatrianao. Amen. Halleluja. Andriamanitra mahagaga ny Andriamantsika, ary Andriamanitra ny fahagagana izy. Amen. Halleluja. Mino venao fa ain'Andriamanitra manantitra anao, tongava aminao araka an'izay iriny fonao zany. Amen. Mazahoteriny ianao. Zany hoe manomboka androany tsy tokony hisy olona hanamelo tena. Rehefa mivavaka ianao dia saroa, fa rehefa mirava avy eo dia besaka ny olona andeha hiteniteny ianao. Fa efa nahazo anatra ianao hoe na iza sy tianao, tsy afaka hanapaka ny fiainanao reny. Fa Jesosy irery ihany, izy ny mandidy sy manapaka ny fiainanao, izy irery ihany no hitokio. Amen. Ao tsara ve sika? Halleluja. Raisindray ary ny baibolinao. Ary ny Filistina namory ny miaramila ny ady, ka tafavory tao soko an'i Joda izy,
ary nitoby teo anelanelan'ny soky sy azeky dia tao Efesa damima ary Saoly sy ny lehilahy amin'ny Israely dia tafavory ka nitoby teo amin'ny lohasahan'ny elahy ary nilahatra hiady amin'ny Filistina ary ny Filistina dia teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray ary ny Israely kosa teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray ary lohasaha no elanelany ary nisy lehilahy iray mpiasy ady nivoaka avy teny amin'ny tobon'ny Filistina Goliath avy any Gata no anarany enina kiho sy irainjay no alavany ary nisatroka fiarovan-dova raina izy ary ny akanjo fiarovan-tratra ka ny lanjany akanjony varaina dia 10,000 sekely ary nanao fiarovan-dranjo varaina tamin'ny rongony izy ary lefipohy varaina teo an-damosiny ary ny abeny zanadefiny dia tahaka ny abeny zanadefiny dia tahaka ny vodidefiny mpanenony ary ny lelan'ny lefiny dia vy lanjany sekely 100 ary nisy nitondra ny ampinga lehibe nandeha teo anoloany ary nijanona izy dia nianso ny miaramilan'ny Israely ka nanao taminy hoe nahoana ianareo no mivoaka milahatra iady tsy Filistina vao ary ianareo kosa mpanompon'ny Saoly mifidiana lehilahy iray ianareo ary aoka izy idiny ety amiko raha tahiny maharesy ahy ka mahafaty ahy dia ho mpanomponareo izahay fa aresy kosa izy ka matiko dia ho mpanomponay ianareo ka anompo anay ary hoy ilay Filistina izao efa niaika ny miaramilan'ny Israely androany amoay lehilahy iray aho hiady amiko ary areny Saoly sy ny Israely rehetra izany tenin'ilay Filistina izany dia nivady-po izy ka raiky tahotra loatra ary Davida dia zanak'ilay Efratita avy any Betlehema any Joda atao hoe Jese ilay nanana zanaka 7 rahalahy ary Jese dia efa zoky olona sy antom-panay tamin'ny andron'ny Saoly ary ny zokony 3 lahy tamin'ny zanak' Jese lasa nanaraka ny Saoly nankany an-tafika ary ny anarany zanany 3 lahy dia ny an-tafika dia Eliaba lay matoa Abinadaba lay aivo ary Sama no fahatelony ary Davida no faralahy ary izy 3 lahy zokony lasa nanaraka any Saoly fa Davida kosa nivoivoy avy tany amin'ny Saoly iandry ny ondrony rainy tany Betlehema ary ilay Filistina nanatona marainy sy hariva dia niseho 70 andro ary hoy Jese tamin'ny Davida zanany ento ity lango erany efa ity sy ireto mofolo ireto ho any amin'ny rahalahinao ka dia atero faingana ho any an-toby ho any amin'ny rahalahinao ary ento ho any amin'ny mpifehy arivo ireto fromazy didiny 10 ireto dia izahao na tsara ihany ny rahalahinao na manahoana no itondranao azy izay afantarako ny toetrany ao ary Saoly sy izy 3 lahy mba amin'ny lehilahy rehetra mba amin'ny Israely dia teo amin'ny lohasaha elahy niady tamin'ny Filistina dia ny fomaraina koa Davida ka namela ny ondriny ho tandremany olona ary nakany entana izy ka lasa nandeha araka nandidiany Jese azy ary tonga teo amin'ny sehatry ny saretra izy ary ny antokony miaramila zay efa ivoaka ilahatra dia nanakora iady tamin'izay fa ny Israely sy ny Filistina efa nilahatra iady ka nifanatrika ny miaramila ary Davida namela ny entana teo an-tanany mpiambina entana dia niazakazaka nankeny amin'ny laharany miaramila ary tonga ka nanontany ny amin'izay toetra ny rahalainy ary raha mbola niresaka taminy izy indro taminy niakatra avy teo amin'ny laharany miaramila ny Filistina ilay mpiasy ady lehilahy Filistina avy any Gata Goliata no anarany ary ny teny tahaka ny teo aloha ihany izy ka reny Davida ary ny lehilahy rehetra tamin'ny Israely raha nahita io lehilahy io dia nandositra azy fa natahotra indrindra izy ary hoy ny lehilahy amin'ny Israely efa hitanareo va io lehilahy miakatra io iaika ny Israely
no iakarany. Koa izay lehilahy mahafatsy io lehilahy io dia ataony mpanjaka manan-karem-behivava ary omeniko ny zanany vavy ho vadiny sady sy ampandoavy ketra amin'ny Israely ny taranandrainy. Ary hoy Davida tamin'ny olona teo anilany, ahoana sy ahoana nge no atao amin'ny lehilahy mahafaty an'io Filistina io ka mahafatondro mason'ny Israely? Fa zinona moa io Filistina tsy mifora io no iaika ny miaramila an'Andriamanitra velona? Ary ny olona namaly hoe izany ka izany no atao amin'izay lehilahy mahafaty azy. Ary Eliaba zokony nandre azy miteny tamin'ny olona dia nirehitra tamin'ny Davida ny fahatezerany ka hoy izy, nahoana ianao no midiny aty? Ary amin'iza no namelanao ireo ondry vitsy ireny any anefitra? Fantatro ny avonavonao sy ny farasy sy ny fonao, fa izany ady no idinanao ety. Ary hoy Davida, moa maninona moa aho zao? Mba miteny aho, ka nahoana moa? Ary niala teo aminy ankany amin'ny sasany koa izy ka niteny tahaka anteo, ary ny olona namaly azy tahaka anteo ihany indray. Ary no nire ny olona ny teny izay nataony Davida dia nambarany tamin'ny Saoly, ka dia naniraka nakazy izy. Ary hoy Davida tamin'ny Saoly, aoka tsy ho ketraka amin'io lehilahy io ny fony olona, fa ny mpanomponao andeha hiady amin'io Filistina io. Fa hoy Saoly tamin'ny Davida, tsy toanao ny andeha hiady amin'io Filistina io satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatr'izay ny ainany. Fa hoy Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andro indrindrainy, ary nisy liona sy bera tonga tao ka nalasa ny zanak'ondry teo amin'ny ondry. Dia nanenjika azy aho ka namely azy, ary azoko teo ambavany ilay zanak'ondry. Ary no nandramatra izy dia noazoniko tamin'ny somony, ary nasiko ka matiko. Ny liona sy ny bera samy novonoiny mpanomponao. Ary io Filistina tsy mifora io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny, satria miaika ny miaramila an'Andriamanitra velona izy. Halleluja. Ary hoy koa Davida, Jehova izay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy no amonjy ahy amin'ny tanan'io Filistina io. Dia hoy Saoly tamin'ny Davida, mandehana rombanao ane Jehova. Ary Saoly nampiakanjo an'i Davida ny akanjo fiadiana, ary nanisy fiarovan-doha varaina tamin'ny lohany sy nampiakanjo akanjo fiarovan-tratra. Ary Davida nameny sabany tamin'ny akanjo fiadiana dia nanandrana andeha, fa tsy mbola nahazatra azy izany. Ka hoy izy tamin'ny Saoly, tsy afa mandeha amin'reto aho, fa tsy mbola nahazatra ahy. Ary dia nesorony Davida izany, dia nitondra ny tena teny an-tanany izy, sady nifidy vato kilonzy 5 tao amin'ny lohasan-driky, ka nataony tao amin'ny kitapo fitondra ny mpiandrondry izay teny aminy. Ary ny antsamitadiny koa teny an-tanany. Dia nanatona lay Filistina izy, ary lay Filistina nandroso nanatona Davida sady teo alohany ilay lehilahy mitondra ny ampinga lehibe. Ary no nijerijery an'i Davida ilay Filistina ka nahita azy, dia nianjonanjona taminy, fa tanora izy sady mena volony tsara tarehy. Ary hoy ilay Filistina tamin'i Davida, alika nga aho no atononao amin'ny tena. Ary nahoana? Ary nanozina an'i Davida tamin'ny Andriamanitra ilay Filistina, sady nanao tamin'i Davida hoe, avia tsy amiko dia omeko ny voromanidina sy ny bibidia nofinao. Fa io kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manatonay amin'ny sabatra sy ny lefiny ary ny lefim-poy, fa izao kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro, Andriamanitra ny miaramila ny Israely izay efa noaikainao. Anio no anoloran'i Jehova anao ho amin'ny tanako, ary amely anao ka hanapaka ny lohanao, dia omeko ny voromanidina sy ny bibidia, ny faty ny miaramila ny Filistina anio. Mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatry ny fiangonana rehetra izao fa sy sabatra sy lefina no amin'izay Jehova, fa ny Jehova ny ady ary anolotra anareo ho eo an-tanana izy. Ary no nianga ilay Filistina ka nanatona hitsenan'i Davida,
dia nandroso faingana Davida ka niazakazaka ho eo amin'ny laharany miaramila hitsenan'ilay Filistina. Ary natsofony Davida tao amin'ny kitapo ny tanany ka naka vato tao izy ka dia nalefany tamin'ny antsamitady ka navoa ilay Filistina tamin'ny andriny ary nilentika tamin'ny andriny ny vato dia potraka ny ankoka tamin'ny tany izy. Toy izany nandreseny Davida ny Filistina. Toy izany nandreseny Davida ilay Filistina tamin'ny vato n'antsamitady. Fa namely ilay Filistina izy ka nahafaty azy. Ary tsy nisy sabatra teny an-tanan Davida dia niazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ny Filistina dia nalainy ilay sabatra le io ka notsoahany. Notsoahany tamin'ny tranony dia namonoany azy sy nanapahany lohany. Ary no nitan'ny Filistina fa maty ilay lehilahy maheriny dia vaky nandositra izy. Ary ny lehilahy amin'ny Israely sy ny Joda dia nitsangana ka nanakora sy nanenjika ny Filistina hatrany akaiky ny Gay sy ny vavahadiny Ekrona. Ary izay vo tamin'ny Filistina dia niampatrapatra teny amin'ny lalana nankany Saraim ka hatrany Ekrona. Ary ny zanak'Israely niverina avy tany nanenjika mafy ny Filistina ka namabo ny tobony koa. Ary ny lohan'ilay Filistina dia noraisiny Davida ka nentiny tany Jerusalema fa ny fiadiana napetrany tao amin'ny lainy. Ny nitoerany Davida tao amin'ny Saoly sy ny alonany Saoly azy. Ary no nahitany Davida nandeha hiady tamin'ny Filistina Saoly dia hoy izy tamin'ny Abnera komandiny miaramila, ry Abnera zanak'iza moa iny zaziny. Ary hoy Abnera, raha velona koa ny ainao ry mpanjaka. Tsy fantatro velively. Ary hoy ny mpanjaka, antanionao na zanak'iza iny. Ary no niverina avy namono ilay Filistina Davida dia nalainy Abnera izy ka nentiny teo anatrihan'ny Saoly. Ary mbola teny an-tanany ihany lohan'ny Filistina dia hoy Saoly taminy, zanak'iza moa ianao ry zatovo. Ary hoy Davida, zanak' Jese Betlehemita mpanomponao ao. Amen. Halleluja. Niady tamin'ny liona, niady tamin'ny bery, niady tamin'ny ambojia, niady tamin'ny lopa. Fa nivoaka mpandresy foana izy. Dia hitan'Andriamanitra hoe mendrika kosa raha ohatra ka hoe hiady Davida satria mahay miady amin'ny alalan'io ady io no anandratako azy na amin'ny alalan'ny fahaizany mozika. Davida zany rehefa nijirina fanaraso Saoly sy eny manao hoe miala fa ina ny ataony? Tendro lokanga izy dia miala amin'ny Saoly mpanjaka ny fanahy ratsy. Zany hoe talohany nisandratany aloha dia nisandratra talohany fisandratan'ny mpanjaka dia nisandratra tao an-tranon'ny mpanjaka izy aloha nitendry. Ary ny fitendrena rehefa tao an'Andriamanitra amin'ny fo dia mampisandatra. Satria Andriamanitra ny fisandratana, Andriamanitra ny fahagagana. Ary ny fahaizana mianjy zany hoe ny fideranan'Andriamanitra ihany koa rehefa ataonao amin'ny fo dia afaka mampisandatra. Sady mira Davida miteny lokanga amin'ny Saoly rehefa marary izy. Ny feon'ny lokangany fotsiny sy ny hirany dia efa masitrana ny marary. Fisandratana anankiray aloha zay. Fisandratana faharoa dia ny fahaizana miady. Vita aloha ny fisandratana voalohany satria lasa mpitendry tao an-tranon'ny Saoly izy. Fisandratana faharoa rehefa azo n'ilay ositra dia hoy Andriamanitra, ny liona sy ny bera aza matiny io. Ondry aza masaro-piaro azy indrindra fa ny fireneny Israely izy mba mahay miady ihany moa azy tokony miady ho an'ny fireneny va izy. Ampanjaka ny fahamarinana dia hoy Andriamanitra, tsy misy fomba ahafahako mampiady an'io raha tsy misy aloha ny adiny rotonta. Tamin'izany fotoana izany dia tena grevy be mihitsy satria nisy lehilahy 3 metatra sy fefany ny halavany. Davida nefa zara raha misy 2 metatra sasany. Ity Goliata ity 3 metatra sy fefany ny halavany. Dia jereo zany hoe lehilahy 3 metatra zany. Mbola sasany misy Davida tena mangovotra amin'ny pararehetra ny miaramilan'ny Israely.
Andriamanitra nefa te ampiseho an'i Davida hoe aiza lay Davida voaositra ho mpanjaka, lay mpianondrondra iny aiza izy. Amen. Aza mijery ny akeliny Davida fa nierin'Andriamanitra ao anatiny jerena. Eo amin'izay vao ivoaka indray ilay fanomezam-pahasoavana faharoa dia ny fahaizana aiady. Dia ny zavatra nitranga dia tahaka izao. 4 andro ity lehilahy Filistina ity izay antsoina hoe Goliata niansy ady foana. Raha resinareo izahay dia andevonareo ny firenenay, fa raha reso kosinareo dia andevonay ny firenenareo. Vao mitenen'izany izy tonga dia mipararehetra ny miaramilan'i Israely. Andriamanitra nefa namangy Jese dia niteny, dana manatitra ronono mandry frômazy ho andralanao. Tonga amin'izay Davida vao nahita ny lehilahy niansy ady izy tonga dia niazakazaka tamin'ny namany. Inona tsara ho nitenen'io lehilahy io? Dia hoy zareo, zay maresy an'io dia say ndohetra ny fianakavian-drany ary ny zanaky ny mpanjaka vavy misy ho vadiny. Zay lehilahy maresy an'io. Ay, zany dia nandeha indray izy dia tonga indray reto rahalany mialona azy reto. Hoe io indray ianao ina nandehananao tsy fantatra eny ny fonao ianao la tsy ady. Ola mora miakatrakatra mora tafotoana kely. Niala teo izy naninona moa za mba manontany fotsiny. Dia lasa indray izy nanontany maninona tsara ho ny maresy an'io. Dia hoy izy, za manko taloha. Za hozy izy sady manenjika miandrondry, manenjika mitendry eo an-tranon'ny mpanjaka. Fa zao tsy mbola ampafiry izay ady nataoko io. Io Goliata be ve? Io ve hozy izy iansy ady antsika? Dia eniny olona iny feony iny dia nentina tamin'ny Saoly. Dia hoy Saoly, sy tohatra hoe fa mbola zaza ianao. Saoly azaiko anao izy ry Saoly mpanjaka. Mbola zaza za hitanao zao fa zany miandrondry ndraiko any an'hevitra. Dia nisy liony matanjaka be nandramatra ny ondry. Dia nalaiko teny aminy ondry dia azoko ary niady tamiko izy. Fa niraisiko tamin'ny sominy izy dia nivonoko dia matiko. Tahaka an'izany ihany koa ny bery. Dia tahaka an'izany ihany koa androany ataoko amin'io lehilahy Filistina tsy mifora io. Halleluja. Dia hoy izy, iza moa io lehilahy tsy mifora io, nieka ny miaramila an'Andriamanitra velona. Zany Davida zany tsy matahotra na inona zany. Dia hoy Saoly, anao viary reto varahana, fiarovan-tongotra, fiarovandrano, fiarovantratra, fiarovandoha. Dia nandeha izy tsy hainy. Tsy mahazatra reto fa zany olona avy ambanivohitra. Olona any an-tsaha foana ny androko. Manana fitaovam-piadiana mananako manokana. Fa leo zay ady aminy. Nampaherin'ny Israely izy hoe aza mijery ny avy-ranjanany. Fa leo misy adjivako amin'io mba ho fantatry ny fireneny rehetra fa manana Andriamanitra mahery ny zanak'Israely. Halleluja. Manana Andriamanitra mahery ny zanak'Israely. Fa hitanareo tsara ny anaovako an'io izy androany. Fa iza io lehilahy tsy mifora io niaika ny miaramila an'Andriamanitra velona. Tao anatin'izay nilahatra ny miaramila an'Israely, nilahatra ihany koa ny miaramila ny Filistina. Goliata eo aloha. Goliata dia misarona varahana daholo ny vatany manontolo. Fa iny masony ohatr'izao ihany mivoaka dia misy an'ity mivoaka eto. Masony zany sisa mivoaka fa feno varahana daholo. Izy 3 metatra sy fefany halavany. Davida 2 metatra sasany. Sy nanana sabatra Davida sy nanana ninina. Vao nahita anazy nivoaka Goliata dia hoy izy, ianao mbola zazay ve ady amiko? Omeko ny gaika hoy izy ny voromanidina ny fatinao androany. Dia hoy Davida ho hitansika eto zany. Dia niazakazaka Davida talohan'ny olona rehetra dia naka vato kilonjy anankiray dia nalefa ny antsamitady. Nalefa ny avy any tonga dia tafiditra teto. Masony Goliata ihany sisa mipotra fa tafiditra teo anelanelany teto. Ary nataony Goliata ny olona rehefa lavo mianjera dia any. Fa izy indray nanatona ny Davida izy dia nikarapoka teo anoloan'ny Davida. Halleluja. Nahita niny miaramila ny Filistina tonga dia vaky nandositra daholo dia nenjehiny miaramila ny Israely. Davida kosa naka ny sabatra anazy dia tapahany lohany dia nentiny tany amin'ny Saoly mpanjaka. Hoe tsy lohany fahavalonao. Nasehony mihitsy. Andriamanitra misy te ampiseho hoe Davida ne olona voaositra. Fa na sy nianatra azy izy, na sy manam-pahaizana azy izy,
nanana ny samitady kely izy fiarovan-tenany avy tamin'iny no nanandratana azy. Mba manana lokanga kely izy tamin'izany nanandratana azy. Amen. Tsy nisy sany ady tamin'ny zanak'Israely sony satria manana Davida lehilahy mahery anady ny zanak'Israely. Amen. Halleluja. Manomboka zao sarovsary rehefa tonga aloha ny fisandratana voalohany ataon'Andriamanitra dia isy ady eo satria sy ho zakany olona ny fisandratanao. Dia isy amin'izay Goliata. Ahoana? Ho avy ny Goliata. Io ane tonga de grève be mihitsy. Milahatra ny ekipa aviaty, milahatra koa ny avery. Izy amin'izay ny lehilahy mahery eo, tarikady voalohany. Davida sahany zany. Na dia mbola kely sy ampiroapolo taona azy izy, efa mpiady. Tsy mampino zany hoe ny samitady ny nanany. Zany ve dia afaty olona 3 metatra sy fefany. Vatany zany olona ngeza be. Sisy sabatra sisy ninina. Fahitan'Andriamanitra hoe Davida dia mpiady amin'ny ondry ary sary mpiaro amin'ny ondriny izy. Mpiady ninina zavatra mandramatra ny ondriny ao. Na liona io na bera dia jiva ny tena samy mamono tena izy dia hoy izy Andriamanitra. Raha fahitako ny toe-pony Davida, raha ondry aza ny andrasany. Zao ny toe-pony tena sary mpiaro, indrindra ve fa ny vahoaka ny Israely. Moa sy mihoatra lavitra noho izao va, aleo fa ho zako toetra amin'ny Goliata io. Rehefa nandeha ny fizahana toetra, resin'ny Goliata. Androany ihany koa mila mandresin'ny Goliata ianao androany. Halleluja. Zany hoe mila mandresin'ny Goliata. Ka hoana? Iady sa tsy ady? Dia atao eto ane zany délivrance lehibe ataontsika eto. Vita zany délivrance zany dia mbola mitohy ihany ny tantara. Mbola mitohy ny tenan'Andriamanitra. Ka hoana? Iza ny vonina isandratra. Efa ela nampahoriany trosy, tsy fisiny, fantrana teo amin'ny fiainanao. Io ny Goliata anao sy maintsy jivanao io androany. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 amin'ny zato teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 amin'ny zato teboka 9 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina. Iarahanao amin'ny mpaminany Jehova mama Damour sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina.